Eny ary, fotoantsika enona ny afatry ny tompo dia makiteny isika ato amin'ny salamo fa 3:30 ny andiny rehetra angatako ny rahalamanatsomba ho vakiny. Naran Jesosy, ny mahatsara ny fifankatiavana, firana fiakarana nataon Davida. Indre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina. Taka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsotsoroka amin'ny somotra dia ny somotry Arona, izay mitsotsoroka amin'ny morotongotra akanjony. Taka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona, fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiny dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Dia ny Efesiana 4:15 ka hatramin'ny 1:10 angatako andrala sitraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, eny izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra, no nomena izao fahasoavana izao dia nitory amin'ny jentilisa ny hareny Kristy tsy hita lany, ary ny ampazava ny olona rehetra mba halalan'ny fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra, izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao, ny mamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana araka ny fikasany hatrizay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Androantsika mbola itoiresaka mikasika ny fiangonana. Tamin'ny farantsika dia nandritra ireo toriteny anankiroa mikasika ny filazantsara tena izy, filazantsara marina. Dia niresakitsika mikasika ny Kristy aloha, dia niresakitsika mikasika ny Kristy sy ny fiangonana. Dia eto amin'ilay Efesiana 4:3 ny vakinsy teo tsika eo amin'ny 1:12 izy dia milaza hoe araka ny fikasana hatrizay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika kasika ny fiangonana zany dia le zavatra efa nanomboka hatrizay, tsy zavatra ny mise en place rehetrarehetra napetraka Andriamanitra zany hatry ny fony voanivoaka ny say edena. Dia ozy izy tsika hoe ny amoaka an' Jesosy ny tanjona, fa manina ny amoaka an' Jesosy satria amin'ny alalan'i Jesosy no ivoahan'ny fiangonana indray avy eo. Zany hoe le ketrika Andriamanitra sy ny fisaintsainan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana zany raha lasina bavy, dia tsy zavatra hoe nandeha teny an-dalana teny, na hoe fa nandeha ny lalana dia ohatry metimety ohatr'izao mety kokoa na alamina sy arindra arak'izay fandehan-javatra araka ny fomba fanaontsika olombelona azy, fa ny an'Andriamanitra efa hatrizay dia efa nisy ketrika ho an'ny fiangonana, efa nisy fanaovana zavatra fikarakarana ara-panahy fieritreretana sahady ny fiangonan'Andriamanitra hatrizay. Androantsika dia hiditra lalindalina kokoa mikasika an'io atao hoe fitondran'Andriamanitra ny fiangonana io. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra efa mifampizarantsika indray mandeha hoe isika kosa ozy izy dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazany tsara le niantso antsika niala tamin'ny fahamaizina hiditra amin'ny fahazavany mahagaga. Ijery kely tsika ny différence, zany hoe tsy fitoviana foana eo amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha dia nisy karazany anankiroa ny zanak'Israely voatsinjara ho toko anankiroa. Ny foko foko 12 aloha zareo zany, dia ny foko 12 dia zanak'Israely tsotra, zany hoe vahoaka tsotra fotsiny izay natao andrindrana sy amoahana ilay zanak'Andriamanitra. Dia tao anatin'izany ny fokony Robena, Isakara, Zebolona, Naftaly, Joda, sisa rehetrarehetra. Reo zany le foko tsotra. Dia zay zany aloha eto an-daniny, reo le be dia be. Eto ankilany kosa dia misy foko dia tsy na fa ny fokony Levy, ary ireo fokony Levy ireo dia natokana ho an'Andriamanitra. Dia zao ny fanambarana rehefa nanokana n'ireo fokony Levy ireo Andriamanitra, ny Levita ozy izy dia tsy omena anjara tany eo amin'ny Israel, zany hoe tsy nahazo heritage ry zareo, satria maninona za Jehova no lovan'ny Levita. Izy zany tsy manana anjara manokana teo amin'ny taniny zanak'Israely, zaraina 12 ny taniny zanak'Israely, dia ny Levita tsy mahazo anjara, fa Jehova no anjarany. Jereo tsara le sarsady aseho an'Andriamanitra ao anatin'izy teo amin'ny zanak'Israely zany isika izay nolazaina fa
isika zay fanjaka mpisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany dia ny lovantsika de tsy zao tontolo zao, tsy anjara eto am'izao tontolo zao. Se zao mety manana zavatra fa tsy ny lovany se fa zavatra omenany se fotsiny iny a eto amin'ity fandalovana ity. Ozy izy fanambarana ny bokin'ny Hebreo 1:10 any hoe am'izany ozy izy raha nitady zay ho taniny izy dia ny tsara lavitra ny riny de ny eo akaikin'Andriamanitra. Reo olona reo ozy izy tena tsiaro fa vahiny sy mpivahiny. Ny dikany hoe vahiny a de tsy tompo tany. Rehefa eto amin'ity Madagasikara ity zao de ny vazaha ny avy any Europa sy namany rehetrarehetra de vahiny tsy tompo tany. De tahak'izay ihany koa ny fokony Levy. Ny fokony Levy any dia tsy nahazo anjara, tsy nahazo zara-tany. Zany hoe ilay fanjaka mpisorona dia tsy nahazo zara-tany teto amin'ity zao tontolo zao ity fa Jehova no anjarany. Isika dia natsoan'Andriamanitra ho fokony Levy, ho mpisorona ho azy. Jesosy Kristy ny mpisorona be atsika, tsika rehetra mpisorona daholy. Ny teboka voalohany zany ao anatina tontolon'ny fiangonan'Andriamanitra de zao tout le monde, ny olona rehetrarehetra, za se tsika rehetra izay natsapa ny fitiavan'Andriamanitra dia mpisorona daholo. Ray ny mpisorona be de Jesosy Kristy, ray ny loha de Jesosy Kristy. Za tsy lohan'ny fiangonana. Misy fomba fandamina ny testamenta taloha zay miova ty amin'ny testamenta vaovao de tsy voarain'ny olona arak'izay fa be deabe ny olona mbola manao tontolona fanompoana ny amin'ny testamenta taloha de mametraka olombelona ho loha, mametraka olombelona ho mpitarika ara-panahy. Zay no nahatonga an'i Jesosy ny laza aza manao rainareo ety an-tany, aza manao olombelona ho rainareo ety an-tany fa iraina rainareo de le any an-danitra. Ray ara-panahy io, ny ray ara-batana de be deabe. Jesosy rehefa miresaka zava-panahy foana izy fa ny rainareo ara-panahy de iray any Andriamanitra. Ray no miteraka anareo de tsy inona fa lay teny zay tsy inona fa Andriamanitra ihany, ary ny fanahy zay tsy inona fa Andriamanitra ihany. Zay ihany ny rainareo. Eo amin'ny tontolo ara-panahy zany dia tsy misy mpisorona be. Za tsy mpisorona be, fa mpisorona be irainy atsika de Jesosy, loha irainy atsika de Jesosy Kristy. Ny ambiny rehetrarehetra de corps daholy, tena daholy. Za membre du corps, za anisan'ilay tena. Hoy isika hoe isika tsirairay avy de tempoly, ary le tempoly de mitovy daholy. Jesosy mitovy ny ao anatiko sy ny ao anatin'ny rahalahy sy ny ao anatintsika mpijery izay manana antoka marina fifanateraka indray de mitovy daholy. Dozazo mitovy fa tsy tahaka ny tany amin'ny testamenta taloha ka nangataka anjarandroa an'ny fanahy Elisa. Asika lezy any amin'ny testamenta taloha zany de misy zavatra fandrindran'Andriamanitra hafa izay tsy mitovy amin'ny fomba fitondrany ny fiangonana. Fa eo amin'ny fiangonana de mitovy, nataony mitovy daholy ny anjara asa no samihafa. Ary zay no nahatonga an'i Jesosy ny resaka tamin'ny apôstôly hoe tsy fantatrareo fa ny olona eo amin'izao tontolo zao nge ozy izy de zao hoe misy ny atao hoe mpanapaka de misy ny atao hoe mpanompo, ary lay mpanapaka de mampanompo fatratra an'ilay olona izay eo ambany fifezana. Fa tsy mba tahaka zany ny aminareo fa zay te ho lehibe aminareo de mpanompony izy rehetra. Isika de mitovy daholy, isika de fanjaka mpisorona daholy, isika de mpisorona daholy. Ao amin'ny fanjakany lahatra dia tsy misy atao hoe mpin-tsotra, tsy misy zanak'Israely tsotra ao. Ny eo amin'ny tena rehetrarehetra, ny eo amin'ny corps, satria izay le fanoharana ny tenan'i Jesosy de membre actif daholy. Zany hoe singa miasa daholy. Io tenantsika ray manontolo io rahalahy tsisy mipetra-potsin'izany io fa miasa daholy io. Hatramin'ny volokoronao miasa, raha razenao daholy volokoronao, mora voansery kely ianao. Raha volotsofinao esorinao daholy tena hoe atao madio be tsisy tsony, misy zavatra manjoanao koa zay tsy haiko fa za moa tsy mahay resaka medicine fa mino fa misy zavatra mitrango ao. Raha ratanao daholy ny volo rehetrarehetra mivatan-tenanao rehetrarehetra, misy asany daholo ny momba ny tenanao rehetra. Membre actif daholy ny tsirairay avy ny ho membre actif daholy, ny hoditra membre actif, fa tsy hoe tsy fantatro ireo na tsy haiko ny fiasany de tsy miasa izany, miasa daholy io, miasa daholy io. Ndre mandeha tany nisy tantara ohatran'izao tany Australie ndre mandeha
ny Aostralia moa voangakaingana voan'ny zanany anglisy dia ny Australiana malaza amin'ny fiompiana ondry. De ohatr'izao ny tantarany tranga ndre mandeha tao anatin'izy io. Rehefa nentina tany Aostralia ny ondry mba ompiana zany, satria malalaka be mihitsy le tany zareo de nompiana tany ny ondry. De rehefa nentina tany ny ondry de nompiana. Fa tao anatin'ny fotoana tsy tadidiko le izy na ray volana na ohatr'izay, de hitan'ireo mpiompy fa lasa maimbo ny tanàna. Lasa maimbo ny tanàna de gaga ny mpiompy fa maninona ary ny maimbo ny tanàna. Nefa le ondry ompiana any Angletera tsy maimbo. Fa maninona tonga ato Australia maimbo ny tanàna. Inona mahatonga an'izany? Kay tao Australia tsy misy an'le lalitra. Mialatsiny afa tsy hoe mampaharikoriko atsika. Fa misy lalitra mihinana an'le maloto an'le ondry. De mahatonga an'le tanàna tsy maimbo. Fa tsy nisy an'izay karazan-dalitra zay tany Australia. De lasa maimbo ny tanàna. Tsika zany mieritreritra zao ohatra amin'ny maha-olombelona tsotra atsika fotsiny. Hoe atao inona reny lalitra reny, maninona ry Andriamanitra mamorona an'ireny. Fa raha tsy nisy reny de maimbo ny tanàna. De toy izay ihany koa eo amin'le tontolo ny tenan'i Kristy. Misy fonction daholo. Arozy ny tenin'Andriamanitra, io momba ny tenantsika io, zay kely indrindra amin'izy io, de omentsika voninahitra bebe kokoa. Zany hoe ao anatina tontolona fanompoana an'Andriamanitra, ao anatina tontolona fiarahana, ao anatin'ny tontolony fiangonana, de ny membre rehetrarehetra de membre actif daholo, ary membre tokony hiasa daholo. Zao rahalahy misy problème ohatran'izao anatina tontolona fanompoana. Misy olona rehefa matetika moa zany ty zavatra ty rehefa mitranga rehefa misy olona elaela nanompoana dia misy karazana olona tsy mety mandeha ny am-piangonana intsony. Misy karazana olona tsy mety miaraka amin'ny hafa intsony. Satria inona ny anton'le izy? Rehefa miaraka eo de mifankahita toetra. Lasa miaraka ohatra tsika de manomboka mahita ny toetrako rahalahy. De ay ve izy iny ohatran'izany? Ary tsy napoziko ohatr'izany inge. Raha mifandeha reny Toriteny reny tokony ohatra azo mihitsy nieritreretako an'iny pasteur iny. Fa aika laza misy ohatran'izany. Ay izy iny kay mananonany ohatran'izao misy toetra flotte moramora iny an-dalana iny manavakavaka, iny hafahafa fisainana, iny miteny ohatran'izao iny ohatran'izao de inona ny ataon'le olona? Lasa izy misitaka. Misy karazana olona lasa tsy mivavaka tsony. Fa ozy izy aloha zay hivavaka ao atokantrano. Fa zay tsy te hiaraka amin'ny anina, zay tsy te aloha manompo ao atokantrano ka ao ny tsy ahitana problema, ao zay sambyzay ihany, zay menakavy ihany no manompo. Misy ndray karazana olona lasa izy mandeha manompo fa nony amin'izay mauvaise expérience izay dia tonga fotsiny izy ao am-piangonana de ozy izy za tsy miditra lalina amin'ny resaka asa sy ny asa fanompoana fa hivavaka ny aleko aty. De tonga maraina de mihira aho de mihaino Toriteny de lasa mody tapitra atreo. Tsy zay ny atao hoe fiangonana. Tsy zay ny structure zay nametrahan'Andriamanitra an'io fiangonana io. Fa structure zay nametrahan'Andriamanitra ny fiangonana sy ny zanak'Andriamanitra zay fandraisantsika kely tamin'ny resaka hazo fijaliana, tsy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny ampiraisina amin'ny Kristy, fa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ampiraisinako aminareo. Amin'le momba ny tenan'i Kristy tsirairay avy. De zay le fanambaran'ny Salamo 7:30 teo, endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina fa ampidinina Andriamanitra tahaka ny diloilo ozy izy izay mitsononika diloilo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny somotra, de ny somotra Arona, zany somotra zany volombava, mitsoronika ampidinina eto amin'ny lohany Arona zany le izy tamin'ny Mosesy nanositra ny Arona, de nalay ny diloilo tamin'ny tavoara izay misy composition izay efa nandidian'Andriamanitra azy, menaka oliva miampy karazana zava-maniry maromaro izay apetrany ao, de natsororoka teo amin'ny lohany Arona de mikorina amin'ny somotra ny ohatr'izao, de midina mandra-pahatonga any amin'ny akibe tongotry Arona nikorisany. Inona ny dikan'izany? Le diloilo lay osotr'Andriamanitra izay avy ao amin'ny loha de tsy isa fa Jesosy de mikorina amin'ny tena ray manontolo. Mikorina amin'ny tena ray manontolo. Ny diloilo zany na ny ositra na ny fanamasina dia tsy mahazo ny tena hafa
raha tsy membre du corps du Christ ianao, raha tsy momba ny tenany Kristy ianao, dia tsy mandray ny dilo ilon'ny Kristy. Fa zay momba ny tenany Kristy irery ihany no mandray ny dilo ilon'ny Kristy, mandray ny ositra Kristy. Jaona voalohany toko faharoa, ao aminareo le ositra, ao amin'ilay momba ny tenany Kristy, zay le ositra no midina. Fa zay akoatran'izay tsy izy. Inona le momba ny tenany Kristy? Lay fiangonana. Tsy ny olona rehetra no manana ny fanamasina, tsy ny olona rehetra no nomena ny fanamasina, fa ny fiangonan'Andriamanitra no nomena ny fanamasina. Hoy isika tamin'ny farany hoe ny antom-pisiny ny fanamasina dia ho an'ny ny fiangonana, mba ho vavolombelon'ny Kristy izy, mba hamoaka ny toetran'ny Kristy izy, mba hamoaka n'ilay lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe vokatry ny fanahy rehetra izy. Io fiangonana io dia tian'Andriamanitra ho iray, ary zay ny vavaka Jesosy. Andriamanitra mangataka hozy izy mba ho iray izy rehetra tahaka ny maha iray antsika, mba ho iray izay sitraka, mba ho iray izay sy manan-jo, mba ho iray aminao izay manaraka an'izao afatra izao ahako, mba ho iray isika, mba hifampihevitra isika, mba hifampisaina isika, mba hifampivavaka isika, ary anina moa izy ity, ho sensible ny aminao izay manaraka izao, ho sensible ny amin'ny rahalahy izay manaraka izao. Zay le zava-miafina izay tian'Andriamanitra hitondrana ny fiangonany, ary eo ny ampidiny ny fahatsarany rehetrarehetra. Zay le fanambarana izay vakitsika tato amin'ny salamy teo, ny zavatra izay tantarain'i Davida, zavatra endrika ara-batana, hoe mahafinaritra rehefa miaraka ny mpirahalahy. Fampidinin'Andriamanitra tahaka hozy izy, zany hoe nanome endrika fotsiny Davida koa moa tsy nampaminany raha teo, fa aty amin'ny andron'ny Kristy, aty amin'ny andron'ny fiangonana, tanteraka amin'izay izay zavatra iray, ary tian'Andriamanitra isika tena iainana zany. Raha vao mandeha irery ny olona, ny ositr'Andriamanitra tsy mikorina amin'ny olona mandeha irery zany. Tsy zany ny sistema tao anatin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiangonana. Any amin'ny tontolon'ny testamenta taloha, korina tsara ny amin'ny Elisa ny ositr'Andriamanitra. Mahery tsara ry zalahy. Tonga de Eli ny champion, Eli ny rôle. Eli tonga de nanao an'izao, Elisa nanao an'izao, i Samson nanao an'izao, Davida nanao an'izao. Fa aty amin'ny tontolon'ny fiangonana misy fiarah-miasa amin'izay. Jereo tsara fa tsika mahita ohatra zao hoe nidina ny fanamasina. 20 ny olona nidina ny fanamasina voalohany. Fa tsika ve fanandinika hoe ahoana ny fomba nidina ny fanamasina? Fa ny fiarahan'ireo ny vavaka angeny nidina ny fanamasina. Zao ny tantara amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko faharoa, tamin'ny andro Pentekosta, dia niakatra tao amin'ny efitra ambony izy 20 niara-ny vavaka, niara-nangataka tamin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Aktifa daholo le tena rehetrarehetra. Ianao zao rehefa mivavaka mihetsika daholo mombanao Jesosy aho, mangataka aminao, miasany anatiko any ianao. Tsy ny vavanao, tsy ny lohanao rehetra ny miasa, fa ny momba ny tenanao rehetrarehetra. Rehefa niangona tao amin'ny efitra ambony ireo 20 ireo, ireo 20 ireo dia zao mifanambaran'ny ten'Andriamanitra ny ray saina ireo. Inona ny dikan'izany ray saina? Tsisy nitady ho azy, tsisy nitady fanamasina ho an'ny tenany. Jesosy io, za te handeha lavitra amin'ity fanompona anao ty, za te hanompo anao, te ahery ah, te aomby ah, te ho zao ah. Fa zao ny fanambarana ny ray saina ireo, tanjona ray ny tao ampon'ireo, fihevitra anankiray ny tao anatin'ireo. Tsisy niavaka ireo hoe izay tsy hiaraka aminareo, fa zao zay nitokana rehetrarehetra. Zao ny zavatra zay mila fantatritsika ao anatin'ny tontolona fanomponan'Andriamanitra. Any amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany raha tsy diso ny apôstôly Paul milaza an'ilay izy, fa olona 500 no nisehon'i Jesosy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. 500 mahery. Fa rehefa tonga ny fanamasina 20 no nandray. Fa nytanina mipetraka lasa izy 700. Lasa izy tsy hitanina le andry-rahalahy. Fa reto niangona ireto, fa maninona ka le fanamasina tsy nandehandeha hoe 500 nisehon'i Jesosy. Lasonareo tsy hoe lasonareo moa zany fa mibaikoan'Andriamanitra, fanamasina. Ianao mahita ny trano misy an'ireo 500 reo, vangio le 700 ambiny izay tsy niara-niangona tamin'ny apôstôly. Tsy zay ny nataon'Andriamanitra, fa le 20 irery ihany no niditra ny fanamasina. Tao amin'ireo 20 ireo tena nanomboka amin'izay ny asa'Andriamanitra, ary tsika tsy mahita, fa ny atsika moa le tia le ina moa izy ity le tia aloha irery ihany no hitatsika. Ohatra zany zao rehefa mijery mpihira isika na ohatra zany de tsy de misy mahita matetika ny rahalahy mpitendry. Fa le artiste ny tena rôle amin'ny olona,
Ialina bogozy be, ialina mahimira be, tena enjana be firany a. Fa ataovy mira rereo io dia esory daholo ny ekipany rehetrarehetra. Esory ny mpitendry, esory ny korista, esory ny ambiny rehetra dia henonao ohatrany tsy tena mandona le izy rehefa natao fandiniana. Rehefa manao baolina zao, iza ny hitan'ny olona le mpamony baolina, Ronaldo, way, Messi, ay. Dia ozy aminao ataovy rerery amin'ny devant ery any amin'ny tsisy baolina tonga mihitsy any amin'ny any. Dia ho hitantsika hoe inona vitan'io, fa tsisy ninina vitan'io, fa matony baolina maty. Nisy nandaka ny ainga avy taty amin'ny but taty, dia mipasy tamin'ny arrière, dia mipasy tamin'ny milieu, dia zay vao any amin'ny avant, zay vao nisy pasipasy be deabe, zay vao tonga ny naty arato. Fa ny antsika le olona mampitifitra iny any, iny rôle amintsika rehetrarehetra. Dia matetika ihany koa lasa zay ny tafapetraka ao anatina tontolona fiangonana, pasteur, bisopy, apôstôly, révérend, zany rôle. Aenzana be ny fanahy manosika. Rehefa mamaky baibolo atsika misy diso fomba famakitsika. Petera ny hitatsika ao anatin'le izy, Petera sy Jaune nanangana ny malemo, teo avavadiny tsara endrika. Ny aliko Petera, tena enjana be. Fa misy fiangonana manohan'ireo rahalahy reo. Eritrereto hoe tsisy namelona ireo rahalahy reo. Inona ny asa vitany eo, mamelona kohonana ny ataon'ireo? Fa nisy fiangonana manome vola ao anatin'le izy, mampandeha ny asan'Andriamanitra. Nisy rahalahy mpitatam-bola tao anatin'le izy, ozy izy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny asan'ny apôstôly, nanomboka nivoaka amin'ny première crise tao amin'ny tontolo ny fiangonana. Satria maninona, nisy ny taraina tao, tsy mba henika fiantrana ny mahantra teo aminy tahaka mahantra hafa, dia nanomboka ny taraina fahahoana. Ozy izy Petera, tsy mety raha izay sady hitandrina tabatra no hitory ny tenin'Andriamanitra, fa zao misy fidiana 7 lahy eo aminareo, zay feno ny fanahy sy feno ny fahendreny, dia izy no hitandrina tabatra, fa zay aloha hivavaka dia aloha zay hitory teny. Fa iny ihany no hitantsika matetika ao amin'ny tontolo ny fiangonana raha lasanabavy ny mampandeha an'io dia tsika rehetrarehetra. Ary ny atao hoe fiangonana, ny atao hoe eglizy, averiko eto foana, fa tsy le any amin'le trano misy atsika any. Tsy any ny atao hoe fiangonana, fa tsika rehetrarehetra miara-misala, miaraka manatanteraka n'ilay asa, dia atongava le fahavokarana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny zavatra zay tian'Andriamanitra. Isika rehetra fanjaka mpisorona daholo, dia miara-miasa daholo, dia miara-manompo daholo. Fa raha vao manana fihevitra tsika hoe za natao mpintsotra, tsisy azany atao anatin'ity baiboly ity. Aiza rahalahy misy an'izany verset zany? Ho an'ny mpintsotra any Efesosy, zao no afatro aminareo. Tsisy mpintsotra zany any Efesosy. Tsisy mpintsotra nafaran'i Jesosy tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Soraty amin'ny fiangonana feno mpintsotra any Laodikia. Zao no lazain'ilay lohany sady farany. Tsisy an'izany io. Raha mijanonao mpintsotra, zany mpintsotra zany tsy aktif zany, tsisy sakafo agny miditra any. Jereo tsara fa rehefa momba ny vatany tenantsika ny tsy miasa. Ohatra zany zao hoe andramange ty tananao anankiray ty tsy ampiasaina mihitsy, ataovy any paosy any foana, zao foana ny paosiny. Dia jereo io afaka ray volana, fa gagy ianao ohatran'ny akely izy zany. Lasa tsy mitovy tsony ny tananao, satria manina, ty miasa dia ty tsy miasa. Reo tanantsika reo tsy mitovy. Tsika mahita an'ireo mitovy, fa andramo fotsiny hoe afindrao fotsiny nge ty zao ny ty peratra ty, na zao nge andramako mihitsy afindra, dia atsofoko ato ty. Dia ato izy tery kokoa, sahirana kokoa azo mamoaka an'ity ato, sahirana kokoa noho ny mamoaka azy ato. Ty zao angena kokoa, tonga dia miala, satria manina, ty tsy dia miasa noho ity. Za tsy na droitier, za kavanana, dia ty miasa bebe kokoa, dia ty mengeza kokoa. Raha vao mijanontsika ho mpintsotra, dia me mahi ampitoerany eo, dia hitanao le olona miteny reny foana ampaherezo a pastera. Eto ambavaka pastera, tsy le manoratra ty amiko ny tiako lazaina. Tsy le manoratra ty amiko ny tiako lazaina, fa le mitady mpanompon'Andriamanitra, izak'izay mahita olona pastera rehetrarehetra dia eto ambavaka pastera. Sasany ray tonga dia délivre eo a pastera. Tsy fantany akory hoe pastera vaizana maninona, fa tonga dia délivre eo. Ay pastera ianao mila délivrance. Raha vao tsy misy ny activité,
ozy ateo hoe mitovy daholo mpisorona rehetra, na ianao mpisorona be na ianao mpisorona. Rehefa mpisorona ianao tsy miandry voko fotsiny eo, inandreo netiny ondry hoavitsika inana azy, inana eny any iny omby tiatsika zany, fa tsy manao an'le asa mihitsy. Fa ny mpisorona rehetrarehetra miasa daholo. Misy am'ireo mpisorona ireo mamono an'le ondry, misy manala ny odiny, misy spesialista amin'ny fandrahoana, misy spesialista amin'ny fivavahana ho an'ny vahoaka, fa mafazana sy sisa rehetrarehetra, fa manana ny asany daholo rehetrarehetra io. Tak'izay ny fonctionnement, tak'izay ny fomba fiasan'io egliziny Kristy io. Raha vao tsy mandray anjarintsika ao anatin'ny tontolona fanompoana, ny antom-pisiny ny fanamasina, dia ahatonga atsika hanompo ny hafa. Ny antom-pisiny ny fanomezam-pahasoavana zay anananareo, dia ahatonga anareo hanompo ny fiangonana, tsy hanompo olona, tsy hanompo mpanompon'Andriamanitra, tsy hanompo karazana tsy fantatro rehetrarehetra zao, fa hanompo ny fiangonan'Andriamanitra. Raha vao miatakataka isika io tontolona fanompoana io, za aloha tena tehiresaka mihitsy hoe mila fantarinao aloha isika zay ndridridrindra ny tokantrano any mety efa tsy mivavaka tsony ianao, mety ianao tena natsapa nikasika Kristy any amponao any tena nateraka indray ianao fa noho ny amin'ny zava-misy eo amin'ny tontolo zay misy ianao noho ny amin'ny pastera, noho ny amin'ny diakona, noho ny amin'ny mpiara-mivavaka sy sisa, mety tsy mivavaka tsony ianao, na mety noho ny amin'ireo ihany koa mety lasa tsy mandray andraikitra ninina tsony ianao, tsy le andraikitra tiako lazaina eto tsy voatery hoe anao diakona sy anao mpidera sy ny namany sy anao korala, tsy voatery zay fa tsika tena napetraka teo amin'ny tenan'i Kristy mba hifampiay, mba hifampitondra, hifampitatana. Araka le lazaiko tamin'ny farany hoe misy olona zao nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana hananatra hiteny, dia natao zay ho an'ny eglizy. Dia eritrereto tsara hoe rehefa isika no tsy miditra itsony ao anatina tontolona fiarahana, misy aloha le tontolona fiarahana ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ina moa le amin'le tontolo ara-panahy le fampivavaka, na dia tsy hitako ary ianao dia mitondra-bavaka anao, na dia tsy hitako ary rahalahy dia mitondra-bavaka ny rahalahy rehefa any am'izay misy any rahalahy, na dia tsy hitako ary mpiara-mivavaka amiko dia mitondra-bavaka. Zay eo amin'ny tontolon'ny fanahy. Fa tsika ihany koa amin'ny tontolon'ny tena amin'ny maha-olombelona tsika dia mila ny relation tsika, mila fifandraisana, mila fifampiarahana. Ohatra tsotra zao nomeko, raha ohatra zao tsika telo amin'ny rahalahy, ohatra tsika zao mitratra ny kamera eto, raha tsika telo amin'ny rahalahy ohatra tsy mifampiresaka, fa tonga dia samy manao ny azy ihany fotsiny. Za mpitendry, ozy rahalahy manatsoa za tsy te hifandray. Reny paster reny hafahafa toetra be reny indraindray efa betsaka izay hitako zay tsy latsaka eo fito zay efa hitako zay fa amin'ity indray mitoraka farany ity tsy tendreko ny dia mody samy vita fotsiny. Raha zay no relation izay ananantsika dia voalohany indrindra aloha tsy afaka ny fampahery mihitsy isy, satria tsy fantatro mihitsy zay zavatra mitrangany MC. Tsy haiko zay zavatra mitrangany MC any, inona zavatra miseho any, tsy haiko ny toe-po sy ny toe-panahy. Raha misy zavatra tsy mety any MC, tsy afaka anitsy satria tsika tsy akaiky, fa mifanalavitra. Raha olona voandroany vivo hitako dia efa ho ahitsiko sady tsy mety ho azy amin'ny fomba fiteninao zany, tsy mety zany, zao zany, tsy zany le izy. Fa rehefa mifanakaiky isika dia afaka mifanitsy, afaka mifananatra. Ahoana ny ahafahana mananatra tahaka izany? Satria piralahy, satria iray fiangonana, satria iray fo, iray ny ao anaty nampiraisina teo amin'ny hazo fijaliana, ary zay ny ilana ny hazo fijaliana anomboana an'le tena. Ataoko ahoana ny ananatra an'se ohatra an'izany nefa se tsy voaomby amin'ny hazo fijaliana. Fa androany se nitako farany dia lasa se ova fiangonana tsy miverinao tsony. Sérieux mariny, fiangonana koa be dia be monko, vao mihetsika fotsiny afaka 50 metatra dia valasa indray ary. Fa noho ny amin'ilay fampiraisana, noho ny amin'ilay hazo fijaliana, noho ny amin'ilay fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, noho ny amin'ilay fiangonana dia afaka mandray fananarany se, afaka mandray fanitsiny se. Fa raha miala isika ao anatina tontolona fiangonana, ao anatina tontolona fiarahana moa zany tiako laza, dia samy anao zay mety aminy sy zay saim-patany ihany fotsiny, dia tsy mikorinao aminao le diloilo, dia tsy miprofity ianao ny fahatsarana rehetrarehetra izay tantarainy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny diloilo tsara miloza izy, ndre tsara sady mahafinaritra raha mpirahalahy no miray monina.
tsy miprofity ianao an'izany zavatra zany fa samy mandeha. De inona ny dikan'izany? Tsy mandray an'le momba ny tena ianao, fa lasa ondro very ny anaran'izany. Nefa hozy izy Jesosy sy ny laza ary ny teny sy nanambara, manana ondro maro hozy izy, mbola tsy ato amin'ity vala ity, fa ho angoniko izy hiditra ao. Lay vala zay tia ny lazaina de ny tenin'Andriamanitra, ny mampiray atsika de ny tenin'Andriamanitra. Tsy zavatra fa mampiray atsika, fa noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra, noho ny amin'ny fandresen-dahatritsika ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra, de lasa iray isika. Za te hanambara amin'ity androandroany ity fa ny fiangonana ny zava-miafin'Andriamanitra lehibe indrindra. Toizako le resaka teo hoe 20 nandray ny fanamasina tamin'ny alalan'ny fiarahana, tamin'ny alalan'ny firaisan-tsaina, tamin'ny alalan'ny firaisam-po. Azonao jereny zany firaisan-tsaina izany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 1 izy de efa manambara an'izany zavatra any. Donc jerentsika asan'ny apôstôly toko 1. Asan'ny apôstôly toko 1 andiny fa 12 sy 13 ka hatramin'ny 14. Vakendra lasitraka azafady. Ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin'i Jerosalema, arak'izay mety ale amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak' Alfeo sy Simona Jelota, ary Jodasy zanak' Jakoba. Ireo rehetra ireo niraisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalaany. Ireo rehetra ireo izy de niraisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalaany. Le fiangonana zany ao anatin'le firaisan-tsaina, de ao anatin'le fiarahan'ny vavaka, de inona zavatra nitranga? Tsara raha ny raha-pirahalahy no mifankaty, ampidin'Andriamanitra amin'izay ny tiloelony. Tao anatin'le firaisan-tsaina, tao anatin'le unité. Raha tiatsika ny asan'Andriamanitra androso, atao hoe asan'Andriamanitra de ny fitoriana ny filazantsara. Raha tiatsika ny fiavian' Jesosy, misy fitenin'ny apôstôly Paoly zay hoe sady manafaingana. Nareo efa nahita zay? Miandro izy sady manafaingana ny fiavian'i Kristy Jesosy. Ny mahatonga ny hofaingana tsinona de zao, ny fitambaran'le membre du corps du Christ, ny fataterahany io. Arak'le resantsika tamin'ny farany hoe mety efa feno le tanana fa le ho tanana mbola tsy eo. Ahoana ny ahatonga le ho tanana mbola ho restauré, ho tafaverina eo? Firaisan-tsainatsika, ny firaisan-tsainatsika, ny fiarahan'ny vavakatsika, zany ny puissance, zany ny herin'Andriamanitra, zany inginy nahatonga ny ten'Andriamanitra ny lazy. Hozy izy ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny Jakoba toko 5 any hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina. Hozy izy de manino? Mahery indrindra, mifampivavamba ho sitrany ianareo. Fa maninona kainy tsy raisina fotsiny ny marka toko 4:17, ary zao famantara zao ny anarak'izay mino ametra tanana marary izy de ho sitrany reny. Fa maninona ny nasiana indray ny Jakoba toko 5? Mifampivavamba ho sitrany ianareo, satria maninona? Tian'Andriamanitra isika iraisaina. Ataoko ahoana ny fanatanteraka ny hoe tiavany namanao? Tsy tiavany namanao koa raha fa hoe mpianatra ianareo raha mifankaty, na hoe tahaka ny tiavako anareo no ka ifankatiavanareo. Ataoko ahoana ny fanaovako an'izany? Raha za miolon'olona irery, raha za tsy mety miaraka amin'ny rahalahy, satria rahalahy misy défaut, satria rahalahy misy défaut, za koa nge misy défaut e. Ny problème ao anatin'le tontolo de zao, le olona any amin'ny fona tsy mety amiko zany. Zay hoa raha vao égocentrique isika, raha vao za foana ny jereko, raha vao zay metimety amiko ny jereko, tsy mandeha io zavatra io. Fa reo olona rehetrarehetra reo samy nanariny momba azy daholo. Tsy mora nge raha laza ny olona 20 miaraka zany. 20 miaraka. Atao ahoana zany? Atao ahoana ny firaisan-tsaina amin'izany? Atao ahoana ny fiaraha-misakafo? Enjana nge indrindrindra amintsika malagasy. Zay tsy nahazo loka. De efa misy voto sasany. De efa misy dépôt any anatiny any. Tonga indray ny manaraka rehefa avy eo. Hitako ihany nanaka milamila sitraka eo amin'ny pasteur mikisikisiny eo foana izy. Misy dépôt ndray tafapetraka any. Misy zavatra be dehibe ao anaty ao, mavesatra. Misy zavatra be dehibe. Tsy tanteraka mihitsy le izy, fa ny zavatra tian'Andriamanitra miara-monina, miara-manompo, miara-mandroso ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amaraparantsika, ame ohatra faraparany ao anatin'le izy. Hozy ako teo hoe tsika zao mahita hoe
iza moa Petera anaovan'Andriamanitra mirakla be deabe. Fa nisy fotoana Petera voagadra. Rehefa nigadrainy Petera, dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny fiangonana nahery ny vavaka ho azy. Nigadra Petera ary ny fiangonana nahery ny vavaka ho azy. Rehefa nahery ny vavaka ho an'ny Petera ny fiangonana, dia nisy anjely, zavatra tsy mbola nisy hatr'izay nisy ny tantaran'ny Baiboly, fa navoaka ny anjely tamin'ireo mpiandry 400 reo izy, tamin'ny fomba tsy takatra saina, satria naniny vavaka ho azy ny eglizy, ny ray saina ny fiangonana, ny tao ampony ny fiangonana, ny tondram-bavaka amin'ny Petera, iaraka mihitsy hoe andaotsika iray saina, andaotsika iaraka hivavaka ao amin'ny Petera. Tafavoaka avy tao Petera, nitondra iny fitoriana ny filazany tsara. Zany ny zavatra izay nitranga tato. Ny apôstôly Paoly tena miresaka mihitsy. Manino ny Paoly miteny mivavao anay rahalahy. Fa tadavo any amin'ny testamenta taloha misy niresaka an'izany hoe nanatona ny Geazy Elisa mivavao rahalahy kely. Tsisy an'izany ao. Fa Elisa ny champion any amin'ny testamenta taloha, tsy mila vavaka olona zany izy. Andriamanitra mampahery azy. Any amin'Andriamanitra izy miresaka. Elitsy mbola nisy fotoana niresaka tamin'ny Elisa, vavao ary rahalahy. Zany olon'Andriamanitra, zany mpanompon'Andriamanitra, jereo structure zay misy atsika ankehitriny, fa lasa tafavena any amin'ny testamenta taloha. Fa tsy zany ny fitaritan'Andriamanitra ny fiangonany. Fa ny fiangonany mivavao anay ry rahalahy. Mila nareo zay, nareo ny mpanohana anay, nareo ny mpitatana anay ihany koa, ianareo mpanitsy anay. Mpanompon'Andriamanitra dia mila hitsy rehefa misy lalandiso ataony. Fa tsy hoe iny dia izy paster sarotra be mananatra lehibe zany ka tsy zany ny fandehan'ny fiangonana. Rehefa pisorona samy pisorona, afaka mifampitondra, afaka mifanitsy, afaka mifananatra, afaka mifampiteny, fa noho ny amin'ny fisiny zay. Dia jereo fa samy maka ho azy any am-piangonana. Samy tsisy te hiditra ny aferany olona, tsy hidirako. Efa tao an'ny ala, osy efa nanao. Efa tao an'ny ala, fa tsy zany iny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra rehefa misy manao fahadisoana, eto anatrehan'ny fiangonana, anaro. Rehefa tsy mety, atao hoentina eo anatrehan'olona aloha. Manao fahadisoana se, eto eo anatrehan'olona. Misy ohatran'izao atao an'ity rahalahy ty. Fa tsy hoe hiavonavony izy na hiatsara ho velatsy. Nitahin'ny tompo mbola miaingay, nitahiny Jesosy efa nilavitra any, rehefa izy ny anylavitra any efa misy dikan'izay. Tsy te hifanerasera be izy ny dikan'izay dia ny folo metry. Tahiny tompo, dia sy sorira kely. Tsy anatona anao izy fa hipetrapetraka any amin'ny fitoerana izy ny dikan'izay. Zany ny tontolo izay misy atsika. Tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa sitrapon'Andriamanitra mba ho iray izy. Satria ao anatin'ny firaisana, misy ny productivité, misy ny favokarana ho aninona, favokarana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika tsy manana banjinina fa tsy ray. Za tsy manao zay avonjy ny tenako fotsiny. Raha manao zay avonjy ny tenako tsy hanao an'izao fanompony iza koa ny lararahanao an'izao fanompony zao. Be dehibe ny zavatra sahanina sy eritreretina sy atao ao anatin'ny fikarakarana fanompona asana paster zany, tsy misy mila raharaha amin'izany. Ho any an-danitra ny tanjona, zay ny atao zava-dehibe rehefa tonga any ny fampiarahaba, rehefa tonga soa any rahalahy, arabaiko tsara rahalahy, fa za tsy ila tantara aminao zany. Fa matoa atao le asa fanompona, tsy za rery ny tian'Andriamanitra ho vonjena. Ary misy olona be dehibe tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ny alalako. Misy olona be dehibe tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ny alalan'ny rahalahy. Rahalahy tsy voatery mahay mitory-teny, fa rahalahy afaka mivavaka ohatra, raha zay ny apetraky ny tompo ampon-drahalahy. Rahalahy tsy voatery mivavaka ihany koa, fa rahalahy mety tena mpanohana, mety tena mpanome, zay ny ilan'Andriamanitra ny rahalahy. Jereo fa le constitution an'le vatana misy ilana azy daholy, membre actif daholy. Ny afatra amintsika aza miolon'olona zany. Raha vao zany fisainany zany, fa zany fisainany nofo zany, zany ny tenin'Andriamanitra manambara, zao ny fihevitry ny nofo. Fiolonolonany, jereo ny fisainany nofo rehetrarehetra, vokatry ny nofo rehetrarehetra. Galatiana 5:7-10 mitanisa izy dia ho hitanao zany fitokatokanana sy fiolonolonany zany, fa tsy avy amin'ny fanamasina zany. Fa ny avy amin'ny fanamasina fampiraisany rahalahiko ianao. Manana ny defo anao ianao, za koa manana ny defoako. Fa rahalahiko se ary tiako se. Tsy mitovy zato isan-jato fihevitritsika. Ary tsy voaray, tsy mitovy ny fandraisany. Za zao ao amin'ny tontolona fanompona tena manana rahalahy mpanompon'Andriamanitra, tena fantatro ny ao am-pony. Fa tsy mitovy zay.
manana karazany anankiefatra mihitsy ny ako faravakely ny anankiray tsy mahalala afa-tsy mitory azy fiaviany Jesosy foana ny azy zay na ny raha ny tompo azy zay napetraky ny tompo ampony tsy te halala afa-tsy zany mivoamba hitsena ampapakatra mivoamba hitsena azy mety fantatritsika zany fa rahalako iny mivavaka ao an'iny mampahery an'iny ako amin'ny foko rehetrarehetra ary tena tiako amin'ny foko rehetrarehetra misy ndray tsy mahalala afa-tsy ny filazantsara ny azo fijaliana za zao indre mandeha nitory ny azo fijaliana zany fa ianao tsy maheno amin'ny tory an'izany foana isaky mihetsika fa misy rahalahy tsy mahalala afa-tsy zany isaky mihetsika ny azo fijaliana filazantsara ny azo fijaliana rahalahy kokoa zany tsy mitovy 100 isan-jato zay fa ho apoko izy vavaka ho azy miaraka aminy mampahery azy sy sisa rehetrarehetra zany inkina toe fiangonan'Andriamanitra tsika amin'ny Kristy natao tena iray natao ho corps iray ary ao anatin'ny faneketsika an'izay no fiasan'ny tompo apotsika no mahatonga tsika mandroso zay no nampaherezan'ny apôstôly Paoly aza manadino ny fiarahantsika miangona tsy fiarahantsika mivavaka fa fiarahantsika miangona inona dika le fiarahana miangona le fiarahana mihitsy ny zava-dehibe ny vavaka afaka samy manao any hitoka-trano vavaka atsika nge tempoly fantatra hoe ny dika ny tempoly ahoana lazain'i Jesosy mikasika ny tempoly ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra ny tranoko za de trano fivavahana se trano fivavahana se trano fivavahana fa ilaina isika miara-miangona mba hahatonga atsika anana considération tsy afaka no tianse zany any efa se tsy hitako mihitsy vavaka fotsiny de azoko atao any rahalahy manatsoa Jesosy ianao mahita azy any amin'ny tontolo zay misy azy any de samy vita fa afaka kokoa ny fahatsapan'ny foko rehefa hitako se rehefa mifandray am'se zay no ilana atsika ao anatin'ny firaisan'ny tena de ao ny ampidin'Andriamanitra fahasoavany rehefa misy firaisan-tsaina zay ny afatritsika amin'ity andro anio ity mikasika ny fiangonana mikasika ny zavatra nataon'Andriamanitra anatin'ny fiangonana mikasika ny vokatra raha te hahazo vokatra tsika raha te handray zavatra ny fiarahan'ireo tena rehetrarehetra ireo miasa no azona vokatra tsara ary fiarahan'ireo tena rehetra ireo miasa no andraisana n'ilay diloilo fa tsy ampiasaina fotsiny zana manana ina moa ny anaran'ity izy na manana fanomezam-pahasoavana sinina rehetrarehetra rehefa mandeha mitoka-monina fotsiny inona moa ny mahasoa any am'izany mitondra inona ho an'ny hafa moa zany raha lahako nareo tiako nareo ao foko rehetrarehetra hivavaka ao anareo mpanaraka ihany koa na de tsy fantatro ary lehibe atao poko ofisianareo de tsika ihany koa takizay ho iray ihany izy rehetrarehetra zay ny afatritsika vavaka isika amin'ity andro an'ity maran'izao afatra zao reny masina tsara indrindra ao misaotra noho ny amin'ny teny zay mbola nomenao anay androany tena mitondra anay ho amin'ny fampiraisana hitondra anay ho amin'ny fahavokarana satria zany ny tianao an'ny eglizinao ny eglizinao dia tsy hoe miasa irery akory ny mpitandrina manao zay tokony ho ataony de irery manao zay tokony ho ataony tsy samy manao zay tiany atao avy reto momba ny tenanay rehetrarehetra ireto fa misy tanjona anankiray ataon'ireo mandeha metsena ny momba ny tena rehetrarehetra satria ny tanjona de ny azona sakafo ny idiran'ny sakafo any anatin'ny kibo rehefa tafiditra any anatin'ny kibo ny sakafo de miara misalada olo indray ny any anatin'ny kibo rehetrarehetra ny anatin'ny vatana rehetra azy mamadika azy hery mamadika azy ho raha zany tompony fiaraha miasa ary tsy tianao isy na de iray ary ka hijanona sy hipetrapotsiny zany fa samy natsonao ho amin'ny fanompona ny fiangonana ozy ny teninao ny amin'ny Efesiana 4 hoe ho fifanompoany isantoniny zany ny sitrapona ho an'ny eglizy de misaotra no ny am'izay nambaranao androany minao fa misy asanao any anatin'ny foniny tsiraray avy mampiorina mampitraka ianao ny tarika ny tsiraray avy ho araka ny sitraponao sy araka ny fihevitrao de amin'ny anaranao rery an Jesosy novana izany vavaka izany amen.